sahatra ny manome fahafaham-pony mpanjifa ny hatrany ny Airtel amin'ny alalan'ireo tolotra maro ao aminy. Tolotra vaovao sy manaraka ny filana eo amin'ny teknôlôjia no atolotry ny Airtel amin'ny alalan'ny réseau vaovao 4G. Tserasera iray lehibe eto Madagasikara izay miezaka hatrany manakaiky ny mpanjifa sy mitondra fampivoarana ny Airtel. Ho fanomezana fahafaham-po hatrany ny mpanjifa dia atolotry ny Airtel manomboka izao ny réseau 4G. Réseau 4G ny Airtel izay manome tombony ho an'ny vahoaka sy ny mpikirakira sy mpampiasa ny connexion internet rehetra. Mampiavaka ny réseau 4G ny Airtel ny hafanganam-pandeha ny téléchargement. Mihena araka izany ny vola lanin'ireo mpanjifa internet. Ny tanjony Airtel Madagasikara dia ny alemika Madagasikara ray manontolo amin'ny réseau 4G io. Ny hafanganam-pandehan'ilay connexion no tena mampiavaka ny 4G. Izany hoe araka hitantsika teo raha mihaino hira ohatra na mi-télécharger sary na ohatran'izany miaraka amin'ny 4G dia aingana noho ny amin'ny 3G. Tanjona ho an'ny Airtel ny anenaka ny réseau 4G eraky ny Madagasikara. Efa maro ihany koa ireo commune sy sekoly miara-miasa amin'ny Airtel ka migoka ny tombotsoa azo avy amin'ny réseau 4G ny Airtel. Miara-miasa ny ministera amin'ny Airtel tamin'ny foto-drafitrasa izay nampitaovana commune mihoatra ny 100 amin'ity faritra atsimon'ny nosy ity. Nanome ordinateur, nanome connexion ny Airtel izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera. Miara-miasa ihany koa amin'ny fanomezana connexion eo anivon'ny école any amin'ireny commune rurale ireny. No tanterahina ty tontolo andro omaly ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fandehanan'ny réseau 4G ny Airtel manerana ny nosy. Samy afaka mampiasa ny réseau 4G ny Airtel avokoa araka izany ny mpanjifa manomboka izao amin'ny alalan'ny puce 4G. Afaka manao récupération puce na manova ny puce ho 4G ny mpanjifa tsirairay amin'ny vidiny 1000 ariary. Voatazona ary tsy miova ihany koa ny laharana sy ny compte Airtel Money.